ivavaka isika Jehovah-Andriamanitra ray eo misotranao zay no ny fitahina sy ny fanambinana nomenao ka nafana nitondra ny fanatitra sy ny fahafolo-karena arak'izay fanambinana nomenao ndray androany sabata fa 7 ny volana jolay aty Atsimo-Atsinanana aty zay no miantso ny anaranao mivavaka midera manomponao dia aty mifaritry ny Fanrafangana am'izao andro sabata 7 ny volana jolay izao satria koa nytantananao ny dianay ka nirovanao anay tamin'ny loza rehetra tamin'ireny lalana taty amin'ny faritra Atsimo-Atsinanana rehetra ireny ary nitahinao koa ny navitanay ny programa rehetra koa dia raiso ny fanalitra zay tolotra anay mba ho voninahitry ny anaranao ka hitahinao ny tokantrano tsiraray avy nisy ambatan'olona izay nitondra izany amin'ny mpifaliana satria dia manome mpifaliana no sitrakao ka masambatra kokoa ny manome noho ny mandray ho anao tompo fa na iza mafo ivady na zanaka ray na vola na arena noho ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia handray be lavitra amin'izany izy amin'izao andro anio izao ary ny hoavy dia ny fiainana mandrakizay koa dia raisy tompo ny fanatitra zay natolotra zay voninahitry ny anaranao tahinao ny voakanao zay tsy mba nanaka tolotra mba ho ambininao indray koa dia mitenena ary amin'ny alala mivaky tenin'ny soratra masina fa mihaino indray izahay ny anaran'i Jesosy amen. Manasa antsika ary mba hamonjy toerana voalohany dia mahafaly any miara-batsika rehetra avoakan'Andriamanitra eto Fanrafangana misy koa ny solotena avy any Vaingaindrano dia misy ny avy any Vohipeno misy ny avy any Manakara misy ny avy any Mananjary misy tsika avy amin'ny fiangonana manodidina eto zay solotena tonga va idera sy anome voninahitra an'Andriamanitra hiaraka amin'ny président ny Apokalypsy Maneran-tany zay atao hoe filoha-mpanorona fiangonana Apokalypsy Maneran-tany président fondateur de l'église Apokalypsy dans le monde entier. Za teny zany efa ela nantsovana président vao nanomboka ny orona zany bokin'ny Apokalypsy dia efa président ny fiangonana Apokalypsy efa avy eo lasa président ny GFFM eto zao misy GFFM miaraka amintsika eto vahintsika Andriamatoa Masé Zamana directeur général ny CRE NFP saotra betsaka ray aman-dreny ny fahatongavana miaraka mivavaka amin'ny fiangonana androany rehefa nahazo fanasana fa zava-dehibe ny fiarahana amintsika amin'ity androany ity dia makasitraka makatela misaotra indrindra tomboka hiaraka amintsika izy hatramin'ny farany hatreto farangana hatreto Fanrafangana hatrany avoloa hatrany an-danitra tsara zany fa monsieur le directeur mahafinaritra zany zava-dehibe ny fiarahana tsy adino koa misy be ny tanàna koa miaraka amintsika eto avy any Nosivelo vonona koa hiaraka amintsika hatramin'ny farany ihany koa Alexandre Holter saotra indrindra Andriamatoa be ny tanàna fa dia zava-dehibe ny fiarahana aminao miaraka aminay eto androany koa dia makasitraka amin'ny fandavan-tena sy ny fanetretena satria dia ifampitantantsika araka nambarako tao aty katrary sady zany ve saotra indrindra tompoko eto koa ny président ny conseil communal solotena be ny tanàna raha fatako azy Andriamatoa Martin saotra indrindra Andriamatoa Martin ao amin'ny commune zany omaly zay izy be ny tanàna dia nifakahita tany Vaingaindrano niara-mipetraka mihitsy ny resaka ka dia misaotra anazy naniraka anao mba hisolotena azy androany fa no ny adiditsy andragny rangamba dia mino fa tokony mba hiaraka taminay teto izy fa tsy afaka dia nandefanao solotena
ko dia mahafinaritra Andriamatoa Martin ampitahoany amin'ny tompona andraikitra antsika any ny fisaorana sy fakatelemana mankasitraka anao indrindra. Manana vahiny koa tsika avy any Tomasina any lavitra zany mpiara-miasa amin'ny Pasteur Mailhol ihany koa izy io miaraka amin'ireo vahiny namantsika reo mpandika teny rosianina izy io dia la mahery koa zany Andriamatoa Estazy avy any Tomasina lavitra dia lavitra any izy sotranao avy lavitra any nanaiky miaraka taminay fa dia mahafinaritra izany fiarahana izany mankasitraka tompoko. Misy koa ny mpiaraka amintsika avy eo amin'ny CFFM ao amin'ny foibe national lokoa dia miaraka amintsika eto koa izy vatany Andriamatoa Thierry zany izay isan'ny mpiara-miasa amintsika ihany koa. Izy sy Monsieur Stage dia mpiara-miasa rehefa mivoaka ny ivelany any rehefa makany Russie any izy mirahalahy reo dia Stage no mpandika teny dia rehefa avy eo tonga mitondra ny tatitra aty amiko aty hoe sao ny vaovao tany raprezy dia tonga koa izy mirahalahy reo nanaradia atsika aty mba nanotrona nanampy any pasteur fa tsy navelandroany dia rery aty fa sao dia lasa ny mpanao kitina pinina aty dia ndao arahana amin'ny présidentsika io sisy fefa mafimafy ty raha ty ka dia arabaina ihany koa ireo loolona misy ny avy ao faritry ny Fianaratsoa tonga eto sady membre ny CFFM loolona Justin sy loolona Régis misy mpanaradio anazy ao mpikambana miaraka amizany dia ao moa ny pasteur atsika avy any Fangaindrano ny pasteur Donal dia ny pasteur atsika avy ao avy eto Fanrafangana moa zany ny pasteur Jean Pierre efa fantaritsika dia ny pasteur avy ao Manakara pasteur Albert Rakotondrasoa Zafy Albert no anarany zany dia pasteur atsika avy any Manakara iza ary ao koa ny pasteur atsika Erzo misy réseau be io rehefa mandeha ny telefôny avy ao Fianaratsoa miaraka amin'ireo mpanaradia anazy ireo dia arapaina manokana itsika loolona rehetra avy eto manodidina zay tonga eto misy ny avy any Antananarivo tonga miaraka amintsika eto sady membre ny CFFM loolona Dona zany mba mitsangana kely ianao ray aman-dreny mpikambana amin'ny CFFM bureau nationaly tonga nanaradia amin'ny pasteur aty solotena ny bureau national izy io maro ny saika andeha taty fa tsy nafany zareo zany le lalana 21 kilometre miditra eto Fanrafangana iny fa raha tsy isy an'iny tonga teto daholo reo bureau national latany reo zany fa io lalana io mihitsy ny tsy natongavana fa mino rehefa vita io lalana io dia ho avy aty daholo izy ireo zany dia mahafinaritra zany fa ny olon'Andriamanitra zany efa manomboka mandray andraikitra satria mila firenena mila mpitondra fanjakana matahotra aniza an'Andriamanitra ity firenentsika atyko dia mahafinaritra fa mino afa atsika rehetrarehetra reto koa dia efa ao anatin'izany mpikambana hiady amin'ny fahantrana izany satria vahoaka an'Andriamanitra matahotra n'Andriamanitra dia mandray andraikitra amin'ny firenena. Nisy ny teny tamiko hoe tao Manakara tao tamin'ny radio ndresako reny hoe le ndresako tamin'ny radio Malarivo atsika zay naheno hoe ny Illuminati ny franc-maçon ny devolo mitondra fanjakana kenao zany Illuminati devolo koa nao zany mitondra fanjakana dia eo zay manjeny olona satria izy nyteny hoe tsy tokony hitikiditra amin'izany fitondrana fanjakana zany nivoaka an'Andriamanitra fa raharana devolo zany. Dia zay manjy anazy inareo zany dia manaiky hoetiny devolo foana zany manapatapitry ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina dia avelo devolo foana zany nitondra atsika ko tsy normal raha zao tratra ny fahoriana sy ny fantrahana zao devolo ihany no avelanao hitondrako fa zay voaka an'Andriamanitra tsy manaiky hoetiny devolo zany tsony fa dia asakasaky nareo mbola mety hoetiny devolo
Saty zany ve? Orakoraka be. De zany hoe mbola misy vaoaka an'Andriamanitra, mbola misy milaza ho mpanompon'Andriamanitra, mbola manaiky ihany hoe ny devolo nitondra anazy. Tsy fatipatorany devolo etapindonao ka hatrany paladina anao dia ampantrano tsy ampahorina eo anao. Fa tonga ny fotoana. Fa tsy ny fahefahan'ny devolo tsony no eto Madagasikara fa ny fahefahan'Andriamanitra ny asa. Orakoraka be. Zay le izy. Ka ny Andriamanitra nge milaza hoe ety tany nahitanareo fahoriana e. Ety tany nahitanareo fahoriana ary tsisy firenena hiakatra sy atsara zany. Fa na ny faminaniana Daniela toko faharoa ary midina de rehefa rano visy tanimanga de anao ve no izany ampiakatra efa firenena efa visy tanimanga io de ho ampiakarinao volamena indray. Marina daholo zany. Fa misy firenena mahantra vi ohatran'ny tanimanga, takatsika malagasy ao de mahantra. Maro ny afrikanina to mbola mahantra sy any firenena hafa any. Fa itsika indray no fahadimy amin'ny farany amin'ny fahantrana. Zany hoe raha zao no toy afaka kelikely eo mety ho voalohany amin'ny farany itsika. Raha mbola ny devolo no avelany inona zany? Hanjaka sy tondra eto. Fa zao Kristy koa nametraka safidy tamin'ny olona. Tsy nametraka safidy fa niteny tamin'ny vahoaka sy ny mpianany. Rehefa hiakatra any an-danitra izy tsy niteny hoe ny fahoriana no avelako anareo. Izy tsy niteny hoe ny fahantrana no avelako anareo. Izy tsy niteny hoe ny dahalo no avelako anareo. Izy tsy niteny hoe fidangany vidim-piainana no avelako anareo. Izy tsy niteny hoe fahoriana sy tsy fanananasa no avelako anareo. Ka te grevy daholo ny syndika rehetrarehetra fa izany no avelako anareo. Tsy izany ny teneniny. Fina ny teneniny. Inona no avelanao tsika nina? Fiadanana ozy izy no avelako anareo. Ka de misafidy zany ny vahoaka malagasy. Handray le tenin'ny Baiboly vizy manao hoe fahoriana no avelako anareo. Aty tany ny tanareo fahoriana. Sa andray le tenin'ny Baiboly izy ny anay le lazain'i Kristy hoe fiadanana nomena anay. Ety tany takany aiza? Tany an-danitra. De ny fivavahana zany tsy isy miditra zany fa tinga hitana fahantrana sy fahoriana. Ety tany. Ny any an-danitra ihany ny tadiavina. Any an-danitra misy fahantrana. Mbola misy dahalo ve any an-danitra? Hoe ny robain'ny dahalo ny anjely tany an-danitra. Tsy arisy an'izany. Tsy mbola misy kolikoly ve any? Tsisy. Nefa izy nilaza hoe tia tany takany any. Donc misafidiany tsika. Hoe meo anay ny fiadanany tia tany mba hoentinay makaiza. Fa tsy ny fahoriana no angatahany ety hoentinany. Ataony ninona any an-danitra ny fahoriana. Eo ambaravarana de voasakana. Ino ty fahoriana? Miverina. Manao inona ty ny fahoriana? Miverina. Ino ty fahantrana? Dehoro. Aty an-danitra tsy misy inona tsony. Tsisy fahantrana tsony. De mba maizitsika miresaka rehefa resahan'ny olona ohatran'izany. Mba aizitsika mamaly azy. Anderitsika iverina amin'ity afary ity. Perikôpa. Nisoratana tany amin'ny volana novambra, oktobra tamin'ny taona lasa no vakitsika androany. Miresaka ny mpaminany Eli. Samy malala an'izany mpaminany Eli zany daholo angamba ny ankamaroan'ny olona rehetrarehetra. Zay olona tsy malala ny mpaminany Eli raha kristianina dia tsy kristianina izy fa krostanina. Mpanjaka faharoa toko faharoa dia andaony ho jerevantsika hoe inona no resahana ato. Ity mpaminany Eli ity zany raha vaky teny resantsika teo izy ny olona faharoa hita tany an-danitra tamin'ny andron'i Jesosy. Ny voalohany hita tany an-danitra dia Mosesy ary ny faharoa Eli. Dia ho jerevantsika vetivety zay toko sy andininy zay fa tamin'ny Kristy sy ny mpianany zay niaraka
de nahitany Jesosy de Elia de Mosesy namirapiratra ao amin'ny Lioka toko fahasivy. Lioka toko fahasivy de 9:20 ka hatramin'ny 7:30. De misy lohateny eo nanao hoe ninovoan'i Jesosy tareto ao tendrombohitra. Ary efa tokony ho avalohana taoriany zany teny izany de nitondra ny Petera sy Jaona ary Jakoba izy ka niakatra tany an-tendrombohitra hivavaka. Ary mbola nivavaka izy de niova ny toetry ny tarehiny ary ny fitafiny dia tonga fotsy sady nanelatselatra. Ary indro nisy roa lahy niresaka taminy dia Mosesy sy Elia izay niseho tamboninahitra ka nilaza ny fialany izay efa efany any Jerosalema. Ary efa navezatra ny torimaso Petera sy ny namany nefa nahary toriany izy dia nahita ny voninahitry Jesosy izy roa lahy izy teo aminy. I Mosesy dia maty fa tsy hita ny fatiny Mosesy. Tsy hita hoe nakaiza ny fatiny. Raha ho avy zany ny fianakaviana nanokatra ny faty ianao famadihana tsy tao intsony ny fatiny Mosesy. Tonga de ozy ny olona nisy nangalatra ny taolapaty. Misy mangalatra taolapaty sa tsisy? Misy. Fa tsy hita tao. De tsisy nalala tsony hoe na iza nangalatra azy tany izy fa de tsy hita. Raha nivaky tenitsika eto amin'ny mpanjaka faharoa eto koa de voalaza fa iny Elia niakatra velona niakatra any an-danitra. De tsisy resaka tsony taorinan'izay hoe mbola nipotra tary Elia na nipotra taty. Fa rehefa tonga tamin'ny andron'ny Jesosy io teo tendrombohitra izy de namirapiratra be mihitsy hitany mpianany. De nisy roa lahy niaraka taminy tao Mosesy sy Elia. Fa ny nagaga de zao ahoana ary nalalany mpianatra niendriky ny Elia. Nefa Elia fa tany 400 taona tany ny maty. Reto mpianatra ireto na ny ray aman-dreny ny ary tsy mbola velona na ny dadabeany no ny andro ny akaran'ny Elia tany an-danitra sy Mosesy tany an-danitra. Fa nahoana rehefa nipoitra avy eo Elia sy Mosesy de fatan'izy ireo. Tamin'izany nefa mbola tsy nisy sary ny Mosesy na sary ny Elia na fitaratra. Mbola tsisy fitaratra koa nijerevan'ny olona hoe zao ny endrika. Tamin'ny fitaratra tonga teto Madagasikara voalohany zany no entin'ny vazaha de tonga le fitaratra de jery ny endrika tamin'ny fitaratra tao ny olona roa. De ao ny sasany gaga be nahita ny endriny. Ay ve sa ranga sofina be ohatran'ity. Sasany ndray ay ve nioroko ngeza be ohatran'ny tongolo gasy ohatran'ity. Fa tsy hitany zany ny endriny satria ny maso tsy mahita n'inona ny orona. Fa ny olona sasany ndray tsy fitaratra ny tonga tany aminy fa fakatsary de tonga tao mifoky tany. Alaina sary daholo ny olona tao mifoky tany rehetrarehetra de natsona ny be ny tanàna de nalaina sary daholo. De rehefa vita ny sary afaka ray volana de niverina tao mifoky tany ihany de tsy maintsy tao ny be ny tanàna tao ihany zany no nitondra ny sary. De rehefa tonga tao de nanontaniana an'izay be ny tanàna hoe jerevy daholo reto sary reto de iza ny fantatrao de iza ny tsy fantatrao. De jereo raha misy olona tsy mbola voalasary eto aminareo na tsy fantatrao am'ireo sary reo sao de misy sarin'olona hafa. De nijery am'izay le be ny tanàna zany. Jerevany daholo le sary. Ty Ravao, ty Rakoto, ty Martin, ty Justin, ty Anna, ty Lalao, ty Nirina, ty Anna. Tonga teo amin'ny sariny am'izay. De ozy izy tam'le sariny. Ity olo ty tsy mbo mipetraka eto aminay ty fa mbola tsy hitako mihitsy ty hatramin'izay na be ny tanàna na. Gaga be le vazaha sy la tsy fantatra fe olo any amin'ny commune hafa ty fa tsy mba eto aminay ty ozy izy. Mbola tsy hitanao teto tsy mbola tsy hitako teto mihitsy io. Ay de rehefa avy eo no entina atao amin'ny adjoint indray. De rehefa avy eo no entina atao amin'ny conseiller communal indray. De ozy izy ny conseiller ity be ny tanàna ty ihany tonga tao amin'ny sarin'ny conseiller indray ity olo tsy mba eto aminay koa ty ozy izy.
foana nylazanao an'io fa tseto tsy mbola nahitan'io mihitsy satria reo olona reo zany mbola tsy nahita fitaratra ka tsy fatany ny endriny fa sary ny tonga teo amin'ny meloa de ny olona rehetrarehetra fatany fa rehefa tonga amin'ny sary tsy fatany hoe izy io zany misy elemera grave be zany misy be ny tanàna eto amitsika de misy conseil eto zany ny tantara taloha ka ahoana ny ilazany mpianatra sy nahitany fa i Mosesy io na Eli nefa tsy hitany akory ny ary ny sariny tam'zany de mazava zany fa nasehon'Andriamanitra ny sokafany masony ka ina moa ny dikan'zany dikan'zany de zao hoe Mosesy maty nefany izy maty io aty amin'ny andron'i Jesosy hita izy voninahiny zany hoe any an-danitra niaraka tamin'i Kristy teo Eli koa nitsangana velona lasa any an-danitra tsy hita tsony fa nipoitra izy niaraka amin'i Jesosy namirapiratra eo akavanan'ny Kristy de ina ny sariny zany zany de ity Eli maty Mosesy maty fa niakatra any an-danitra Mosesy zany tandindony raha olona maty eo amin'ny Kristy izay tsangana maty rehefa tonga ny fitsanganana amin'iny amin'ny maty fa izy nefa échantillon anankiray lasa voalohany dikan'izay tsy maintsy isy ny fitsanganana amin'ny maty de misy ny miakatra any an-danitra fa misy miakatra any ambanin'ny tany any amin'ny elo sy ny afisolofara zany fa Eli indray zany tandindon'le olona velona miakatra izy miakatra any an-danitra ka inona ny tianao maty ianao de tsangana maty akatra any an-danitra sa tsy andalo fahafatesana mihitsy de ho velona ka mitsipotsipotsy nefa hiakatra velona any an-danitra inona ny mety amintsika zany de samy mamaly tsika hoe ny anany aleoko le tonga de maty aloha de mba tsy mifanehitra amin'ny dahalo mba tsy mieritreritra n'le vary sy karama omenan'ireo mpiasa reo aleoko tonga de maty mba tsy marary kibotsony tsy marary nifintsony tsy voan'ny tazo tsony tsy voan'ny kansery tonga de miara ny fitsanganana amin'ny maty tsy mieritreritra propagandy tsy mieritreritra hoe olany ve président Mailhol sa tsy olany fa tonga de maty fotsiny de rehefa tonga any an-danitra mifankahita savidy am'izay ve anao za de aleoko tonga de maty mba tsy ady mivadiko ro tsony efa mandreraka ana mihitsy ho vadiko fa tena raha matoa tsy manjary io tena ny tsy manjariko zany lazay nyty tsy manjary dana matesany raha fofaty teny jere ty vavany ty mbola zany any ny vavany aleoko mihitsy raha tonga de maty any an-danitra mifankahita raha misy indray olona miteny hoe za raha nga tonga diny de aleoko tsy mahita an'izany fahafatesana zany fa tonga de iny de efa miakatra inona indray miakatra velona fa mba hampio fotsiny a Jesosy mba tsy hiverin-dalana ampio mba tsy ve-ndalana de izay no lesinao tsika ato irosatra amin'ny farany venao sa hiverina ohatra ny ty mpianatry Eli ty de Elisa mpaminany izy misy mpianany eo misy mpanaraty anazy sahala am'za zao lazaina koa fa mpaminany za tsy nilaza ny tenako hoe mpaminany fa ny olona ny milaza n'zany hoe mpaminany Mailhol mpaminany sandoka hoe amana hoe mpaminany Jehova amana hoe mpaminany sandoka de fa mpaminany zany na lazaina sandoka na vrai na faux na vrai de fa izy zany fa mpaminany zany na ina lazana nareo ny tenen'zany fa za tsy mbola nanao déclaration officielle hoe ty le za mpaminany tsy mbola nanao an'zany fa nareo miteny zany ka io mpaminany io de misy mpanarady foana sahala am'za zao makatia fatra tsy motsananana ty misy mpanarady sa tsy misy mpanarady foana zay alehany izy tsy mandeha rery zany tsy maintsy misy mpanaraka azy de inona ary ny zavatra nitranga tamin'ity Elisa mpanaraka nyty mpaminany Eli ty ny zavatra nresahany de nampahafantarina azy mpanjaka faharoa toko faharoa fakitsika manomboka ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ary noho ny efa napakariny Jehova ho any an-danitra amin'ny tafio-drivotra Elia de niara nandeha avy tany Galilea sy Elisa ary hoy Eli tamin'ny Elisa masina ianao mijanona eto fa Jehova efa naniraka hatrany Betela fa hoy Elisa raha velona koa Jehova ary raha velona koa ny ainao tsy andao anao mihitsy aho ka de nidina nakany Betela izy roa lahy
ary nivoaka nakany amin'ny Elisa ireo zanaky ny mpaminany zay tao Betelaka nanao tamin'ny hoe fantatrao va fa anio no amangalany Jehova ny tomponao iala ho any ambony lohanao. De hoy izy eny fantatro ihany koa izany fa manginy ianareo. Io zany ny voalohany. Ho any Betela ny direction voalohany. Andeha Elisa ho any Betela. Tam'izany tsy nisy fiarakodia, tsisy 4x4, tsisy lamasinina, tsisy avion. Fa na mandeha tongotra na rameva no andehanana. Fa izy reto tsy nilazaina teto ina ny andehanana fa dia tongotra io. Ndao iaraka amiko any fanta ozy izy eli hoe mijanona eto ianao fa za ho any Betela. De hoy izy Elisa azafady za naraka anao any fa za tsy hijanona. Ay ndao ary zany. De lasa nandeha nydy. Alohan'ny andanana nisy olona koa ny tonga. Elisa fantatrao ve fa io olona rahanao nino hoe ka tsy ohatrony fa hiakatra any an-danitra. Fa ina no andrerahanao tena anaraka azy ihany. Fa io any an-danitra. Raha zanao tonga de mijanona fotsiny. Fantatro zany. Fa mangino ianao. Fa za anaraka azy. Na ho any an-danitra izy na ho any Betela arahako izy fa za tsy mirarahana zany. Ile olona ho arahany koa nefa miteny hoe mijanona ianao fa aza mandrera-tena fa aloha za anderery ihany. Za anaraka anao ozy izy. Voalohany zay. Niditra indray ny faharoa, ndiny faefatra. Ary hoy Eli tamin'ny masina ianao ry Elisa mijanona eto fa Jehova efa naniraka ho any Jeriko. Betela ny voalohany, any Jeriko ny faharoa. Mijanona ianao eto fa aza mandeha tsony fa reraka ianao. Vakitratra amin'io ianao. Fa hoy Elisa raha velona koa Jehova, raha velona koa ny ainao tsy andaonao mihitsy aho. Ka de tonga tany Jeriko izy roa lahy. Jereko tsara ny teny raha velona koa Jehova, raha velona koa ny ainao tsy andaonao mihitsy aho. Averiny foana io teny io. Akany Jeriko. De tonga indray ny olona nilaza taminy ndiny fadimy le tapany faharoa io. Le mpaminany zany. Fantatrao va fa anio no angalany Jehova tomponao iala eo ambony lohanao. Ary izy namale eny fantatro koa izany fa manginy ianareo. Mbola miteny ihany. Tsy mpaminany ihany zany no mandrara anazy sy manaka anazy sy manakivy azy fa ny olona mbola tany tanàna koa. Reraka ao fotsiny ianao. Vakitratra eo ianao manaraka an'io. Manampy an'io. Io olona io ne ka andeha. Mba fantatrao moa zany. Fantatro zany ozy izy fa anareo mangina. Betela, Jeriko, toy ihany ny dy. Andiny fahenina. Ary Eli tam masina ianao mijanona eto Jeriko. Fa Jehova efa naniraka ho any Jordan. Hoy Elisa, raha velona koa Jehova, raha velona koa ny ainao tsy andaonao mihitsy aho. Ary de lasa nandeha izy roa lahy. Betela, Jeriko, Jordan. Tsy niova ny teniny. Raha velona koa Jehova, za tsy hiala aminao fa naiza aleanao, arako eny ianao. Zay aleanao raha de aleako fa za tsy miraraha zany. Na inona vavanareo? Toy ihany ny dy. Tonga tany Jordan. Andiny favalo. Tangana teo amoron'ny Jordan, nilidiny ataony lina ndray ny kapotiny ka namalona azy dia nikapoka ny rano ary nisaraka roa ny rano dia niala tamin'ny tany maina izy roa lahy. Ary noho efa hita izy roa lahy dia hoy Eli tamin'ny Elisa, angatao zay ataoko ho anao dia tsy mbola misaraka aminao aho. Ary hoy Elisa, masina ianao, aoko anjarandroa amin'ny fanahy anao mba hoahy. Fa hoy satrotra nangatanao kanefa raha mahita avy nisaraka aminao ianao dia ho anao ihany zany. Fa raha tsy hitanao za misaraka aminao dia tsy ho anao izany. Tonga amin'ny ora farany amin'izay. Kapohany kapotiny rano dia nisaraka roa. Toy izy amin'izay izy hoe tenina zany ny lehilahy tenina tsy miova amin'ny teniny nomeny. Ary lehilahy vonona naraka ny diako hatramin'ny farany. Fa tsy nyrehetrarehetra no navitan'izany. Tsy nyrehetrarehetra no andeha anaraka ny Eli ho any Jeriko, ho any Betela, ho any Jordan. Tsy nyrehetrarehetra. Fa Elisa indray dia tsy nisy nasaka anazy mihitsy na inona fahasarotam-piainana nateo. Na inona olana tamin'ny fiainana, na inona koa tsy fahampiana teo am-pelantanana fa dia lasa zao. Tondra ny zay azo no entina rehetrarehetra izy nanampiana. Oka izay fa be izay nataonao izay ry Elisa.
tany ianao miverina am'izay fa aloha zany de raha velona koa Jehova za raha tsy ala aminao mihitsy ozy ndreny olona enao mba mijanona raha ngaty fa rerakany anie enao de ary olona rehetra de adala tsisy manaraka ny elifa de enao rehetra koa hoe mpaminany ko manino zay tsy manaraka azy fa enao ihany no misehoseho fotsiny alohanao mijanona fa reraka fotsiny ihany aloha inge rehefa miakatra any an-danitra nga misy omeny anao io nga misy zavatra omeny anao na ny ariary